Oui. Have any problems? Have any pain? No pain. Very better. First time. 2050. Okay, this time. Going inside. Sitting here. Hiditra dia atony trano fiandrasana dia mandroso tompoko. Rehefa tonga moa zany ireo olona rehetra dia izy vao mody efa mitondra solon-tongotra na solon-tanana mody. Voa izy ireo 5 isan'andro ary mety tratratra amin'ny 7 izy tokony nandeha tary dia tsy ialana tsiny fa ohatran'ny feno moa tompoko le toerana dia eto efa raisiny izy zany dia eto rehefa vita indray ny solon-tongotra dia eto izy mandeha tongotra manandrana ny fandeha raisina avy eto izy dia misy ampidirina laforo raha sanatria tsy mety dia mbola miverina misy amin'ireo olona efa nisitraka ireo zao misy an'le vity dia efa misy vanitaonana natoraly artifisialy misy karazany dia ry zareo no mahafantatra 4 na 3 isan'andro omena le traikefa anao afaka mandroso tompoko mijery fanazavana azy. Amin'ny kafaliana no hiara-bako anareo rehetra androany ary feno fankasitrahana ihany koa amin'ny mareni-piaya ny Jaipur Foot Camp voalohany eto Madagasikara. Mino fa nietsika ataontsika eto amin'ny galaxia Andraharo ato anatin'ny 27 andro dia amelona ny fanantenana ho an'ireo mpiray tanindrazana amintsika izay maniry ny iverenan'ny fahafahan'izy ireo mamindra ary anana fahaleovan-tena. Ny fahasalamana tokoa no voalohan-karena ary manana tombony lehibe ny olona salama sy tomady. Izay no antony hijoroko ary manohana hatrany ireo tetikasa mitondra fanantenana ho an'ireo izay tsy manana fahafahana hisitraka izany. Noho ny ezaka nataon'ny BMVSS amin'ny alalan'ny Jaipur Foot izay modely iraisam-pirenena amin'ny fifanampiana sy fitsinjovana ny maha-olona dia mahery ny 500 izay manana fahasembanana sy takaitra no hisitraka maimaimpoana ireo ratsambatana artifisialy na protèze. Fanampin'izany dia isy fampiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ho an'ireo mpitsabo sy teknisiana ao amin'ny Centre d'appareillage de Madagascar ao Befelantanana mba ahafahan'izy ireo mifehy ny dingana fanarenana na rééducation. Ny fampiofanana ho an'ireo mpitsabo ireo no ampaharitra ny tetikasa sy anatsara ny rafi-pahasalamana eto amintsika. Iainanareo tanteraka ny teny filamatra napetrakareo izay manao hoe fianakaviana iray ihany izao tontolo izao. Satria hita taratra fa ny asa soa ataonareo malala-tanana dia tsy mifidy toerana na aiza na aiza. Koa amin'ny anaran'ireo nahazo tombotsoa dia maneho fisaorana eram-po eran-tsaina tamin'ny safidiananareo an'i Madagasikara. Miraikitra eo amin'ny tantaram-piainan'izy ireo ny fandalovanareo eto. Ny Jaipur Foot dia tsy fitaovana ara-pitsaboana fotsiny fa antoky ny fahaleovan-tena sy ny fahafahana. Olona maro avy amin'ny lavavalon'ny nosy no mahazo protèze. Ao ireo izay tsy mbola nahatsapa izany fahafahana mihetsika izany mihitsy, saingy ankehitriny dia afaka milalao sy mandeha mianatra ankalalahana. Ao ihany koa ireo izay mety niaran'ny lozam-pifamoivoizana na sendra aretina ka noho ireto protèze ireto dia afaka mahaleo tena indray ary afaka mandray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena. Eto dia maneho fisaorana ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanomanana sy ny fanatanterahana ity fanamby lehibe ity. Izany no totosa dia noho ny fanohanana
ny filofosana ary ny fanoloran-tenanareo. Nampiseho modely ianareo fa ny firalahiana sy ny fifampitsimbinana dia arena sarobidy ho an'ny firenentsika ary izany dia mitondra avo ny toe-tsain'ny fifampizarana. Ny fanolorana fanampiana na don dia misy ankony tokoa nefa tsy tokony hijanona amin'izany isika. Ny fanomezana dia varavarana manokatra lalana entina manatanteraka viana vaovao, mitarika antsika amin'ny teti-kasa maharitra sy fandrosoana azo tsapain-tanana. Ka tsy tokony onona amin'ny fandraisana fanomezana fotsiny sika, fa tokony ampiroborobo ny finiavan'ny tsirairay andray andraikitra. Zava-dehibe loatra ohatra ny fandraisana ny fepetra fanafahan-ketra amin'ny fadi-tseranana izay nanomboka ny atra ny janoary 2024 sy ny fanafahan-ketra amin'ny TVA nanomboka ny volana aogositra 2024 amin'ny fitaovana aramedikaly ho an'ny olona manana fahasembanana. Safidy tsara sy voahevitra ary manam-pirofo ny fahavononantsika ananganana fiarahamonina mampiaty izany. Koa andao isika anamafy ny firaisan-kina ka ny fahasalamana no ataontsika fototra sy voalohan-darana amin'izany. Mirary soa ho antsika rehetra. Et nous en sommes à tête. Ça va? Tu l'as déjà ici?